dia raha toizana l izy ina moa ny zavatra nitrangany hafaran'ireo olona reo tezitra Jehova ozy izy Jehova ny 20 ary Jehova nyteny tamin'ny Mosesy aronaka anao hoe miata amin'ity fiangonana ty nareo andriganako azy amin'indray mpimasy monjo dia ny akoka izy reo lahaka nanao hoe Andriamanitra Andriamanitra ny fanan'ny nofo rehetra olona iray ve no nanotaka ho tezitra amin'ny fiangonana rehetra va ianao toy Jehova nga iray io nanota io 500 ane io e ary Jehova nyteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny fiangonana ka laza hoe miataha tsy anodidina ny lain'ny Kora sy Datana ary Abirama voaka ny baiko miataha amin'ireo olona mikiomireo aza mifampiraraha amin'ireo fa mikisa fa hanao zavatra Jehova inona zavatra nataony dia nitsangana Mosesy ka nanao tamin'ny Datana sy Abirama ary nanaraka azy ny lolon'ny Israely dia niteny tamin'ny fiangonana izy ka nanao hoe miala amin'ny lain'ireo olon-dratsy ireo ka aza mikasika izay azy akory ny fandrao aringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra dia niataka ny olona mba tsy eo akaiky ny lain'ny Kora sy Datana sy Abirama ary Datana sy Abirama nivoaka ka nijana teo amin'ny varavaran'ny lainy mba ny vadiny sy ny zanalary ny zanany madinika dia hoy Mosesy izao no afantarinareo fa Jehova naniraka anao ireny asa ireny fa tsy avy amin'saiko raha maty toy ny fatin'ny olona rehetra ireo olona reo na valiana araka ny famalian'ny olona rehetra izy dia tsy Jehova naniraka fa raha anao zavatra vaovao kosa Jehova ka hisokatra ny tany ary hitely azy mba ny rehetra azy ka ho latsaka velona any amin'ny fiainatsika izy dia ho fantarareo fa efa nandany Jehova ireo lehilahy reo ary efa tapitra voalazany zany teny rehetra izany dia nivava ny tany zay teo ambaniny eny nisokatra ny tany ka dia nitely lazy sy ny ankonany mban'ny olona rehetra izany mban'izay anykora ary ny fananany rehetra dia latsaka velona ao anatin'ny fiainatsika izy mban'izay rehetra nizay azy rehetra ary ny tany nikatona taminy ka dia fongotra tsy eo amin'ny fiangonana tsono izy rehetra ary ny Israely rehetra zay nanodidina azy dia nandositra noho ny fidradradrany fa hoy izy andao hitelona antsika koa ny tany zay zany nivokatra le izy dia niteny i Mosesy aza manakaikikaiky ny lain'ireo aza miditra tranon'ireo aza mampiditra an'ireo atrano intsony fa andreo anjohanareo koa ny loza manjohan'ireo dia efa miteny zay ozy izy Mosesy fa raha fahafatesana tsy tovizana amin'ny fahafatesan'ny olona ny mahazo an'ireo ka hivava ny tany tena Jehova mihitsy ny manao an'ity tonga dia nivava tokoa ny tany hororo-tany zany nisokatra io tany io dia zay olona atao latsaka tany daholo izy rehetrarehetra fa ny zanak'Israely 100 metra nylefa nandositra daholo tsisy tavela tao na ny ray azy hatrany amin'ny komamborona sy ny rehetra mety nilefa nitsoka daholo nanaraka an'izany na nylika sy ny saka ary mba nilefa kosa dia latsaka velona any koa nanaraka ny fianakaviana rehetrarehetra zany alefa tsara anie zany hoe rivatra nilefa nakary daholo ny sasany fihinana ampilefanareo izy nysady tsy hitanareo tany mivava eo zay latsaka any dia latsaka tany nahazo an'ireo fianakavianareo dia efa nampitandreminareo zay teo ilatsaka any koa dia andana manatokatona an'ireo zay ho tafiditra mikizo iary ho faty amin'ireo tamin'izany ange faty ara-nofo mihitsy fa zao nge mety sy faty ara-panahy zany ny mahazo anao ay zay maty eo fa maty ara-panahy le olona latsaka anatin'ny lehilahy fa ka zay nanaraka an'ireo ekipa 500 reo dia maty ara-panahy miaraka amin'izy mpitarika daholo koa efa tsy mivavaka tsony efa manomboka misoritoka manomboka mifoka sigara na ny fomba fitafy ary efa mivoana daholy na ny vavy na ny lahy efa manomboka misy manao hoe dia efa azo hoanina daholo zay tianao hoanina zay tianao sotrona fa tsy problème matsony io fa efa olona afaka atsika sisy dia maty le fiainam-panahy olona efa tsy mandeha mivavaka intsony atsika zao hoe sabata no ivavahana fa izy efa tsy mivavaka sabata zany fa efa miasa laty ary mbola miasa na laty ary efa tsy mivavaka intsony zay le maty ara-panahy alohany atory efa tsy mivavaka intsony dia maty ireo olona ireo fa ireo mbola le olona mpitarika atao amin'ny fiangonana ireo olona voalaza reo fa tsy mbola ny fiangonana ray manontolo fa ino ary ny zavatra antranga rehefa maty tao anatin'ny lavaka tao reo olona teo nomery toko 7 azavady nomery toko 7 eo ihany tsika 1 ary Jehova nyteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Elezara zanaky Arona mpisorona mba ho tsiponina eo anatin'ny may ny fitondranafo ary ny afo dia ailezo lavitra fa masiny ireny ary ny fitondranafony ireo mpanota nanimba tena ireo dia aoka hatao takelaka manify apetaka amin'ny alitara zay rehefa nilazany azy ny fitondranafony ireo mpanota nanimba tena ireo azo atao ty baiboly ity nge zany fitondranafo zany fa nao fanatitra ho an'i Jehova isaka makaty am-piangonana antsika dia mitondra fitondranafo fa ity baiboly ty le fitondranafo hoentitsika
ny faninanana tamin'izany satria hoe zay ray eken'Andriamanitra ny vavaka na ny anareo na ny anay fa samy manana nyity fitondrana afo ity baiboly ity dia io fitondrana afon'ireo mpanota nanimba tena ireo zany hoe misy olona zany tena izy ihany ny manimba ny tenany eo amin'ny fiangonana ny zavatra ataony ny manimba ny tenany eo amin'ny fiangonana ny adalana ataony ny manimba ny tenany eo amin'ny fiangonana dia ny mpitarika azy ny menitsiny ny lohany ery ny menitsiny nefa ny nataony ny adalan'ny olo izy masimba ny aleny ka amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony hoe tsy mba mihainy vavaka mihitsy le Andriamanitra zay raha tsy vavaka tsony ireo olona manimba tena reo ny lazany azy dia misy tokoa tsika ny manimba ny tenantsika ny fiainantsika mpanantsika andininy faheniny ary noho ny ampitso androany zany nately ny tany teo reo vahoaka reo ampitson'iny inona ny zavatra ny tranga noho ny ampitso dia ny monomonina tamosesy sy ny arona ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe ianareo efa nahafaty ny olon'ny Jehova ny ampitson'iny tsy reto mpitarika rehetra le mpitarika ny mpikomy efa maty daholo zany fa le fiangonana ray manontolo indray ny vondrona tsy mety zany fa hoana ny olom-bo fidiny Jehova no vonoinareo zany hoe nahoana izy ny roasinareo iletika any ambany tany any naninona na ilika anareo fa tsy mety aminay ranga zany zay fiangonana ny fiangonana ray manontolo koa mbola niditra ampitson'iny efa hitany Mirona sy Miriam sy Arona boka efa hitany reto nately ny tany izy efa nilefa mba tsy voatelina fa ny ampitson'iny tsy haiko le olombelona mihitsy ve ny mora manadino sa ahoana fa voampitson'iny ny fiangonana rehetra ny monomonina daholo ianareo mpitarika ireo misy dia tsy mba misy famindram-po tsy mba misy fijerevana ny hafa fa dia vao tsy manaiky ny didijadona anareo dia roasina daholo vononareo daholo ny fiainany tsy mety zany ianareo ozy izy nahafatin'ny olon'ny Jehova ohatrany hoe Mosesy sy Arona namono an'ireo olona reo ohatrany hoe Mosesy sy Arona nanokatra ny tany hivava andininy fasivy ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe miala amin'ny fiangonana io handringanako azy amin'indray mpimasomonjo ny fiangonana ndray tia ny riatana ozy izy Jehova fa tena mafiatoka mihitsy reto mialanareo ozy izy andiny ndraiky amby folo ary Mosesy tamin'ny Arona alao ny fitondrana afo ka sy ho afo eo ambonin'ny altara izy dia asito idikazy mandraka eto faingany eo amin'ny fiangonana ka manaova fanavotana ho azy fa efa mivoaka avy tamin'i Jehova ny fahatezerana ary efa miatomboka ny arety mandringana nanomboka ny arety mandringana atao amin'ny fiangonana firy ny maty andininy efatra amby folo ary zay efa maty ny arety mandringana dia 740 sy ray alina 14700 no maty ndray mpandeha 14700 zany lazaiko anareo tsy omby eo amin'ny palais des sports zany any Colosseum aloha omby zany satria ny Colosseum 60 000 ny namahery eo raha fa tena hipoka be 65 000 ny zakany petrety 14 000 zany ny olona maty ny ray andro zay monomonina tamin'ireo fiangonana rehetrarehetra reo zany hoe ny vononareo ny olon'ny Jehova tena ndray andro tonga dia arety mandringana na ndripaka ndray maty dia omenantsika fiangonana zany hafatra zany anatin'ity perikopa ty satria hoe aseho ny fahazavanao fa aza tao inona ozy izy azafenina aseho zany fa enao mazava io nge mahalala ny tenin'Andriamanitra ka tsy ho boky tsy ho ately ny tany tsy ho faty ny arety mandringana fa sy io le fahazavanao mba mahay makalesona ve ianao amin'ity tenin'Andriamanitra ty sady iziriziry ohatran'reto olona ireto fa mbola toizantsika le izy amin'ny matitoko 10 ny vaky tenintsika le perikopa faharoa matotoko 10 inona ny zavatra resahan'i Jesosy nitsona ny mpianatra 12 dia mpianatra 12 rehefa natsoina dia zao ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra reo nomeny baiko izy matitoko 10 rehefa nomena azy ny fahefana dia nomena baiko ireo mpianatra reo andininy 5 sy ny 9 ary ny 12 lahy ireo dia nirahan'i Jesosy ka nodidiany hoe aza mandeha any amin'ny lalany Jentilisa ary aza miakatra any amin'izay tanàna Samaritana fa leo makany amin'ny ondro very amin'izay taranak'Israely tsy makany amin'ny firenekafa fa mbola ao amin'ny firenen'ny Israely eo ihany aloha mandeha ao mitondra ny fahazavana ianareo omeo azy ny fahamarinana omeo azy ny fahazavana ao amin'ny Israely ary raha mandeha ianareo dia mitoroa efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sitrany marary atsangano ny maty diovy miboka avoany démonie efa naza maimaimpona ianareo ko manomeza maimaimpona io zany projet de société ny Kristy zany programme anasany ny vinan'ny Kristy zany dia hoe
laha zao ny olona fa kaiky ny fanjakany lanitra de sitrano ny marary maimaipoana zany ny fitsaboana atsangano ny maty maimaipoana koa ny fananganana maty io tsy de hoe maty ara-baky teny izy am'izao fa maty ara-panahy rehetrarehetra atsangano inona koa diovy miboka ny olona boka ny fahotany diovy sasao amin'ny tenin'Andriamanitra avoa ny démonie ireo olona ampahantrano devoly ireo tokantrano korotany devoly ambonimbany ireo afao na aza maimaipoana ianao ka mameza maimaipoana projet de société zany aza de hanina daholo ny 700 ny are-pirenena de ny 100 fotsiny menao ny vahoaka fa mba homeo ny vahoaka ny 700 fa raha mba hihinana ianao de mba ny ampahafolony ihany mba hoanina satria na azo maimaipoana ianao de mba manomeza maimaipoana de matobe ny tanàna aza de hoanina daholo ny 700 fa mba ny ampahafolony ihany de mba ny 700 mba homeo ny commune anaovana ny lalana ny fokotany sy ny rehetrarehetra sisisy mba mahazo koa ny lehibe ny fokotany mba miakatra ny karama am'izay krista manomeza maimaipoana fa inona ny zavatra nitranka zany natao amin'ny zanak'Israely zay ny baiko ny Kristy hoe omeo ny firenen'io ny mazava zany mba tsy ho maizy ny fantrana sy ny fahoriana intsony inona nataony zanak'Israely Jaona toko voalohany andininy Jaona toko voalohany andininy voalohany andininy fahatelo mako azavady Jaona toko voalohany andininy fahadimy filazantsara ny Jaona toko voalohany andininy fahadimy le teny tonga nofo zany io Kristy de zao nilazana azy andininy fahaefatra sy fahadimy izy no ny sy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona Kristy zany no sy mpiainana ary ny fiainana fanazavana ny olona andininy fahadimy ary ny mazava tena mirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy ny mazava io tena mirapiratra tao amin'ny maizina teo amin'ny zanak'Israely zany satria aza mbola mandeha afatsy any amin'ny Israely ondro very amin'ny Israely aloha aza mbola makany de tonga tokoa ry le mazava tao amin'le maizina fa le maizina tsy nety nandray le mazava Jaona toko fahatelo andininy fahasivy-ambifolo Jaona toko fahatelo andininy 7 ary zao ny fanameloana fa tonga am'izao tontolo zao ny mazava nefa leon'ny olona ny maizina toy zay ny mazava satria ratsy ny asany fa zay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa ndreo hita miariary ny asany fa zay manao marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany tonga am'izao tontolo zao ny mazava aleon'ny olona ny maizina toy zay ny mazava satria ratsy ny asany fa zay rehetra manao ratsy de tsy dia mankahala ny mazava ka tsy sa manatona ny mazava zany ny zavatra nisy tamin'ny zanak'Israely fa ndako ampitao eto amin'ny firenentsika malagasy koa zany tonga ny mazava eto amin'ny firenentsika malagasy tonga teto zany ny filazantsara toriana teto de ozizy ny olona inareo fiangonany ty mihitsy ny mampahantra ny firenena aizako firy ny fiangonana mitsangana eto Madagasikara nefa ndaly manjaka ny olona miaratsy ny famonon'olona sy sisa fangorona karena vahoaka mijaly zao ny firenena nefa fiangonana firy ianareo mihitsy ranga mampahatra nyty firenena ty fa maninona moa zany ny firenena lasa mahantra sy mijaly ohatr' zao fa tonga ny le mazava fa leon'ny olona ninona ny maizina tonga ny mazava fa leon'ny olona ny maizina ihany raha mpisafidianina ny olona io misy anankiray mazava de io misy anankiray maizina ino ny safidianan'ny olona aloha le maizina ao amin'le maizina afaka manao kolikoly ao amin'le maizina afaka mangalatra ao amin'le maizina afaka mangoro-karena afaka manorona pirenena atsokitsoko sy ny sisa ao amin'ny maizina fa raha mazava mianjanja ao ninona ny ratsy atao de aleon'ny olona maizina za tena lazaiko amintsika eo ary resako amin'ny radio sy télé reny pastera telo nefa mba nirotsaka ho vidiana teto Madagasikara mazava reo olona reo fa leon'ny olona ninona tsy mety zany aloha ny maizina ihany nozy izy ny olona fa zany pastera zany aninona aneo ny mazava zany ka raha ny maneo ny mazava reo pastera reo ianjahanjo eto daholony raha tsy ataotsika ny maizina ataotsika de tonga ny mazava atao maizina fa naleo tsy ny maizina naninona ozy izy tsy nandray zany mazava izany
ary be tabe ny olona mba teanao olona mazava any amin'ny toeram-piasana amin'ny fanjakana tsiraray avy any mazava izy teanao ny mazava fa ilikiliky ny olona asory io fa aza atao tafapetraka eto fa tsy mety amintsika io fa tsy hinanatsika aleotsika ihany ny maizina de mizaka an'izany ny olona te hitondra ny mazava tena rahabaky teny mihitsy fa mazava ny lohatentsika ty asehoy ny mazava ao anatinao fa aza atao inona ozy izy azafenina asehoy fa azafenina de raha mbola toizantsika aloha izy amaranako azy fotoanatsika mandeha amin'le Korôtianina voalohany to satria hoe tsy tian'ny olona ny maizina tsy tian'ny olona ny mazava de aleon'ny olona ny maizina de le perikôpantsika ato amin'ny Korôtianina voalohany toko faheninato zao ny zavatra tenenina ny tsy mamety ny miady aminatreny tsy mino ozy izy miresaka ny voakan'Andriamanitra milaza mazava ty nefa tena mbola ao anatin'ny maizina zao ny mamaizina azy vakitsika anomboka ny 5 ny ampamenatra andreo ny tenenako zany hay de tsy misy olo-kendry eo aminareo na de ray akory ny aza zay mahay manamboatra ny ady ny rahalany fa ny rahalahy mandeha iady amin'ny rahalany na de ho tsarainy tsy mino aza ary ankehitriny de kilema aminareo ny anananareo sady anananareo ady amin'ny namanareo nahoana ny tsy aleo mandefitra ny tsirary ny aza ianareo nahoana ny tsy aleo maharitra mbakaina aza ianareo ko ianareo ndray ny manao zay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza miady ao le fiangonana de miady an-trano de fanala baraka alaina ny mpanao gazety sy ny radio sy ny télé de mianjanjo ao de io de mifamahy vava fanao lela eo de samy tsisy diso na ndray tsisy afaka mandefitra na ny ray aza de ianao ndreny misy lokony rahalahinao mangalatra ny volan'ny rahalahinao mamitaka azy amin'ny zavatra atao de rehefa avy eo de le rahalahy nambakaina koa na nitrosana vola na le olona nitrosana vola de tsy namerina le olona de any amin'ny tribonaly fa tsy isy te alalany zany am'izao andro ny fandrosoana zao aloha veritsika alakalam-bola toy zay veritsika alakala mpihavanana fa mifamadiky zany am'izao aloha ny fihavanana no very raha tsy verina ny vola ko any aminao fa nasampiara mivavaka ary le olona mpitrosa vola koa mahay miteny mahay manambara andambolambo tsara avery koa am'izao fa tena zao de anao mba miandra de manome tokoa voany tsy ampoiziny koa izy tsy voaverina le vola toriko anao za tsy te lala nasampiara mivavaka naka ny vadiko ianao tsy te lala nasampiara mivavaka fampitory mangatratra anao mbody omby za tsy ambody omby fa mbody azo natratrarako anao tsisy te alala n'zany tsisy te alala de le anankiray de tsy mahavita mandefitra zafady tsy mahavita mandefitra maninona raha very any iny vola iny lomba iny ve de itorina ny namanao any amin'ny tribonaly de ivoany any de samby fiara mivavaka mifampitory ety amin'ny tribonaly tsy maninona raha mandefitra ny tsirariny rehefa namenao de zay le iziko zay avy loha Andriamanitra ny amaly de tsika izao ndray ozy izy no manambaka ny rahalahintsika satria naleotsika ny maizina na de efa tonga ary ny mazava ary ny magaka de zao indraindray tsika samy ato anatin'ny fiangonana za tsy milaza hoe tsika rery fa misy an'izany daholo ny fiangonana samy mahay tenin'Andriamanitra fa tsy manaiky raha vao voakitikitika ny ampo raha vao ny tombontsoa ny voakitikitika de tsy mirarahany zany nefa tsika de manana fanaovanjiro manana baiboly manana fitondrana afo anaterana fanatitra am' Jehovah de zao no lazain'ny Kristy am'izany toetratsika zany tsika tsy mandamina ny adiny mpiara-mivavaka amitsika ny mpiara-mivavaka amitsika koa tsy te alala koa de inona lazain'ny Kristy lioka toko 2:15 lioka toko 2:15 maraparana atsika azy lioka toko 2:15 zao no lazain'i Jesosy lioka toko 2:15 ary ny tompo ny dery ilay mpitandrina tsy marina satria nanatsaina izy fa ny zanak'izao tontolo izao dia manatsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava ny zanak'izao tontolo zao izy de manatsaina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava
zanako zao tontolo zao raha miady de izy reny matetika izy mivady raha miady tsy mba eniny manodidina na de sary-piary takan'inona azy le raha matoa tsy anala baraka ny tenany sy ny vadiny izy eny an-dalana eny ka mahita ny rangavadiny hoe miaraka amina vehivavy na miaraka amin'ny olona de ifampisifotra rangobolo am'le vehivavy de hiady eny anala baraka tena ny zanaky izao tontolo zao zanaky ny maizina zany de matetika manana fahalemem-panahy mandevitra kokoa noho ny zanak'Andriamanitra noho ny zanaky ny mazava fa itsika zanaky ny mazava to tereny asarotam-piary fotsiny le rangana le vehivavy de tonga de milelalela na any anaty taxi be na any anatin'ny eny an-dalana eny na eny an-tsena eny na hoe tanàna avy aloha samy mafabaraka any tsisy milarazy Andriamanitra ianao mba mangina sindria tsy eza mifampangina eto a tratra amina taonao anao de tianao za-mpanginina ny vavako avy aloha mafabaraka any zange mba lo olona tsy rarako na loan'olona anao na inona de milela zany ny zanaky ny mazava lelalela tsy mitapa zanaky ny mazava voanaovana zavatra tsy rariny akory ny tonga ty ndefa any am polisy a tribunal za olo-kafa anazy nanaovana zany fa tsy za zany ny zanaky ny mazava de ozy Kristy hoe ha ny zanaky zao tontolo zao ozy izy ny zanaky zao tontolo zao de mana-tsaina kokoa ny amin'ny karazany misy karazan-javatra zany ny olona zay tsy mivavaka zay tsy manana ny tenin'Andriamanitra nohatra ny malemy fanahy kokoa mahay mianatra olona kokoa mahay mandefitra kokoa na de mitsirariny azy fa ny zanaky ny mazava de tsy menatra milelalela erany tanàna erina ny tsena zany ny zanaky ny mazava de miady atrahanao de eniny olona manodidina de ny lamba maloto ao de aka ho hitan'ny olona rehetrarehetra any fa tsy rehefa tsara ny zanaky ny zao tontolo zao izy izy ny lamba malotony zany tsy ahanany amin'ny olona zany fa ny zanaky ny mazava izany de hoy izy ny lohatenitsika am'ty vola ty aseho ny fahazavanao fahazaninona azaveny fa matoanao tsy afaka mampiseho ny fahazavanao a de tsy zakanao ny mazava fa leonao maizina ihany tonga ny mazava fa leon'ny olona ninona ny maizina na de ny zanak'Israely aza zay tena niviany Kristy de naleo ihany ny maizina mirarantsika fiangonana am'ty 20 taona vaovao ty zay miandry ny fiangonana ambomanam-bola mba asehoy ny mazava asehoy fa tena zanaky ny mazava tokoa itsika voaka an'Andriamanitra rehetra asehoy fa zanaky ny mazava de aleo mandefitra aza na de amin'ny tsy rariny mba jerevinareo taoko hoe za moa ina ny riariavako an'izany fa be da be ny olona miteny amiko maninao zy izy raha torinao reny olona reny fa de misy olona tsy matahotra amin'ny tambajotra reny manompana am'ireny mihitsy a opaina am'ireny mihitsy pastera Mayol alaina baraka ty sery hoe zao de manina raha torinao reny olona reny ozy izy tsy zay hoana ny raha nana andeha hitory an'ireny olona ireny tsy zay ny baiboly tsy aleo ve mandefitra natao mitsirariny ary tsy aleoko mandefitra am'izany fa hivavaka ho azy no ataoko fa tsy andeha hitory an'ireny olona ireny za ve de mahita ny lamba malotony fiangonana na sinsisa de za andeha hiditra télé sy radio de ho tabatabaiko so alaiky baraka any ny mpiara-mivavaka na ny mpiara-miasa amin'ny fiangonana satria za nanaovany tsirariny aleo mandefitra de zay ozy izy nampitany Kristy tandremo ozy izy fa ny zanako zao tontolo zao aza to manina tsara ny lazany azy manatsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava ko de mirary saotsika fiangonana maneran-tany efa 20 taona mahery ny fiangonana apokalipsy de asehoy ny mazava aminao fa ny olona tsy tia mazava de zatra manao ny ratsy ka fa tsy izany tsony tsika ary de mbola afatra ho an'ny firenena malagasy koa tonga amitsika ny mazava de mbola isafidy ny maizina ihany ve isika ry vahoaka malagasy sa andray ny mazava am'izay ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay alleloia amen isaorantsika n'Andriamanitra am'izany afatra izany de tsika hitsangana hivavaka Jehovah-Andriamanitra ray eo Andriamanitra Isaka ianao Andriamanitra Jakoba rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay misaotra anao Andriamanitra ray eo tamin'ny afatra izay nomenao anay androany satria zavatra rososina no nampitainao taminay de ny amin'ny
zay voaositra no tendrenao ka nanafaranao ny fiangonana mba tsy hatahotra ka hanometsiny zay voaositra. Na olom-bo fidy ny fiangonana ianao, na ampitarika ny fiangonana, na olona voaositra ianao ka hanometsiny zay voaositra dia tsy ho afatsiny, fa na dia rona voaositra aza na nanometsiny voaositra dia boka izany izy mianadahy izany. Rehefa niaiky ny eloko ny tompo ao dia namindranao fo. Tahaka izany koa izay Jehovahandriamanitra hoe tonga ny fahazavana dia aleon'ny olona ny maizina, satria ratsy ny asa no ho ianao. Fa izay rehetra manao ny ratsy ho ianao Jehova dia mankahala ny mazava, ka tsy sa manatona ny mazava fa ndao dia hita miariary ny asany. Ianao tokoa ilay mazava, tompo hitoetra ty anatinay. Fenoy ny fananao masina ary izay mba hitondra izany fahazavanao izany amin'ny ireo vahoakanao sy ny firenenay malagasy, mba ho hitan'izao tontolo izao tokoa fa tonga eto amin'ny firenenay malagasy tia ny mazava ka dia handray azy fa tsy handa azy itsony amin'izany. Anao ary Jehova ny dera sy ny haja sy voninahitra mandrakizay dia meonay ny fahendrena mba hihoatra ny zanak'izao tontolo izao tokoa izay araka ny teninao hoe ny zanak'izao tontolo izao dia manatsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava, fa mba hifamadika indray amin'izao ora izao tompo, ka ny zanaky ny mazava no mba hanatsaina kokoa noho ny amin'ny zanak'izao tontolo izao. Ko dia anao ary ny dera sy ny haja amin'ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy nangatana izany. Amen. Mahazo toerana ary itsika.